Misy fanontaniana kely napetraka ankizy anankiray izay nalasa ny saiko. Zao hoe fanontaniana, Jesosy ve mipetraka sa mitsangana rehefa ao an-danitra? Anjara mamaly azy ihany koa. Mipetraka sa mitsangana izy rehefa ao an-danitra? Tokisandeny maro milaza ao anaty Baiboly. Ary tiako hampairezanao manokana amin'ity androany ity. Fa Jesosy Kristy dia mipetraka eo ankavan'Andriamanitra. Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra. Mipetraka be dia be ny fanambarana amam-polony maro ao anaty Baiboly. Kanefa ihany koa tsy hoe mipetraka fotsiny izy ao. Fa ity tantara anankiray ity, tantaran'i Stefana, ilay diakona anankiray. Stefan ihany moa ny Etienne, fa Etienne izy amin'ny teny frantsay. Ka i tantaran'i Stefan zany na Etienne no resahako amintsika ato amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, toko 7 sy ny toko 9. Fa hofitinina ilay izy ary tonga dia ilay famaranana tantaran'ny Stefan no resahako amintsika. Stefan ilay diakona zanak'Andriamanitra anankiray. Ilay fanontaniako teo dia hoe mipetraka sa mitsangana Jesosy Kristy? Dia hoe ateo hoe sady mipetraka izy kanefa ihany koa mitsangana. Rehefa inona ary Jesosy no tafatsangana? Rehefa inona ary Jesosy no tsy tafapetraka intsony? Rehefa ao an-danitra ao, izao no fandehan'ny tantara. I Stefan dia diakona nanana fanampo tamin'ny fijorona matoky mba hiandany amin'i Jesosy Kristy. No enjehana, no rahonana, no fantorana, ary no toraham-bato nefa izy. Noho izany fon'ny Jesosy izany. Ary rehefa nitory tena lava dia lava izy. Fa volombelona tamin'izany moa i Saoly izay nandray ny akanjony mihitsy, nakasitraka amin'ny fitoraham-bato azy. Fa rehefa avy nitory tena lava dia lava izy dia tsy maintsy nitoraham-bato. Zao anefa fitantarana ny fiafaran'ny trangan-javatra. Eo amin'ny toko 7 zany manomboka eo amin'ny 4:20 no ndeha vakitsika anaran'i Jesosy. Ary no nandray izany izy ireo, zany hoe ilay toriteny nataon'i Stefana zany. No nandray izany izy ireo dia lotika ny fony. Rehefa oaka manodidina teo zany, lotika ny fony, romotry ny atezera. Ka nidivazana taminy. Fa Stefana feno fanahy masina dia nibanjina lanitra ka nahita ny voninahitran'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Nao mafisa mihitsy fa indro fa mitsangana Jesosy. Mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra indro naverina izay fototeny resaka fitsanganana izay, fitsanganan'i Jesosy. Ry havana, dia mampahery anao amin'ny trangan-javatra, amin'ny toe-javatra izay ampahorian'ny hafantsika, amin'ny toe-javatra izay matery antsika tsy ahafahantsika manohitra intsony na ihany koa mihetsika intsony. Tafatsangana mihitsy Jesosy. Ary mijoro ankavanan'Andriamanitra izy, mba hijery momba antsika, mba hihevitra manokana ny momba anao. Tsy tafapetraka izy, tsy tafandromandry. Izany no mampahatsiahy. Alay teny ao amin'ny Deutéronomie 2:30 milaza fa arovany sy ambenany tahaka ny anak'Andriamaso isika. Zany akory tsy midika hoe nasor'Andriamanitra teo ve zany zao Stefan dia tsy maty, nandalo fahafatesana izy. Saingy kosa nanome toky an'i Stefana, ary rehefa nihiratra ny mason'i Stefana, ny olona rehetra tsy nahita, fa samy mijery teo ihany. Fa Stefana dia nahita ny fanomeza toky avy amin'Andriamanitra. Ny teny fampanantena avy amin'i Jesosy Kristy ka nahatonga azy ahery sy hatanjaka. Fa azo antoka ny fiainana maritra mandrakizay ho an'izany Stefan izany. Ry havana, asa adino. Tsy adinon'Andriamanitra akory ianao. Tsy mijery fotsiny atsika izy. Fa misy hetsika ataony mihitsy mba hahatonga antsika ahita sy ahatsapa ny fitahiana. Ahita sy ahatsapa ny toky omeny. Fa azo antoka ny fiainana maritra mandrakizay ho anao. Mety handalo fahoriana fitsapana ianao, aza matahotra fa mitsangana ho anao mandrakarivo Jesosy. Ary aza matahotra fa voninkiaro anao izy. Ary ny zava-dehibe ny nampon'izany. Na inona mety toe-javatra azo ny tenantsika, azo ny nofitsika, efa azo antoka ilay fiainana mandrakizay ho an'ireo zanak'Andriamanitra izay matoky hatramin'ny fahafatesana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ahery ianao ny amin'izany tenin'Andriamanitra araka ny fitantarana tantara Stefan izany hivavaka ho anao. Tompo Andriamanitra raha io, soranao noho ny fandraketana an-tantara ireny toe-javatra mahagaga naseho anao ireny. Dia mampahery manokana ity namako izay manaraka ity fotoana manokana ity. Sokafo ny masom-panahiny. Ahitany fa ao anatin'ny toe-javatra izay mety hampangirifiry
mety hampahorin'ny hafa anay na ihany koa mety hiteraka fanenjehana ao anay dia eo mandrakariva ianao ary tafatsangana mihitsy ianao mijery ny kahanay manokana ary mampahery mandrakariva ary mametoky anay fa efa azo antoko amin'ny fiainana mahatra mandrakizay ka na dia na dia isy fangiry firiny na dia misy toe-javatra tsy ekenay aza dia tokony hahery izay satria eo mandrakariva ianao ary ianao dia ray tsy mahafoy anay tsirairay avy anaran'i Jesosy amen.